Atreo amin'ny ranomasina mena ka hatrany amin'ny hifitra Sinay, izay no amarana antsika ny herinandrontsika androany. Ny mpiara-mianatra mahalala isany ampitomboana aminao mandrakarivany ny fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo, ary omena antsika mandrakarivany ny tari-dalana rehetra fa antsika mahatakatra izay tiany ambara. Miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, ny tompony hombanao. Andeha hivavaka ary isika ankehitriny. Ray malala ny an-danitra misotronao izahay noho ny fitiavanao indray, ka afaka mamarana ny herinandronay izahay amin'ny alala fandiniana izao teninao izao. Tomoera tompo aty am-ponay, ary aza mahafoina mahasaraka anay ianao. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Hatreo amin'ny ranomasina mena ka hatrany Sinay, izany no dinika ny fanaovantsika androany. Ny andina atao tadiana dia fa mino fa fambavanao izy, na dia atao hoe mbola mivakavaky eo ihany aza. Eko zao toko fahina ambin'ny folo ka ny andin'ny fahavalo amby roapolo sy fahatelopolo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandram-pahoviana no mandavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Sainy fa Jehovah manome anareo ny sabata, koa izany ny hanomezana anareo mofo ampy indroa andro amin'ny andro fahenina. Samia mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ary ka tsisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Taorian'ny nandaozan'ny Israely tany Egypta, dia niainga izy ireo any amin'ny tanina panantenana izay tsy mbola fantany akory. Dia lavitra sady sarotra no miandry reto vahoakan'Andriamanitra. Nila nianatra lesona vaovao izy ireo, ary nataony atsapany izy ireo fa vonona hitari-dalana azy mandrakariva sy ahy azy ireo Andriamanitra. Nirin'Andriamanitra mantsy ny mba hitombony izy ireo, koa noho izany dia tsy maintsy mianatra tsy mpifehezana izy ireo, mianatra ny fifehezan-tena, ny fahononam-po, mianatra tsy fitiavan-tena, ny fitokiana, ary indrindrandrindra ny fankatoavana. Mpitarika hita maso tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra i Mosesy tamin'izay fotoana izay. Ary dia tsy maintsy mianatra ny anaraka ny tari-dalana omen'ity mpitarika ity ny vahoaka, ary ny ankina n'aina mantsy ny firaisan-kina, satria be dia be ireo sakatsakana zavatsarotra tsy maintsy lalovana any aorianany. Hoy ny ohabolana sinoa anankiray manao hoe: ny dian'arivo kilometatra dia manomboka amin'ny indray mandingana. Mahafinaritra izany, izany hoe tsy mora ny mandeha dia lavitra, kanefa tsy maintsy manomboka amin'ny dingana voalohany isika tsiraray avy. Ny aingan'ny olona fazantsika ny fandeha amin'ny tantara, lasa izy ireo, ary rehefa teny an-dalana dia fanojin'ny olana momba ny rano. Fanojin'ny olana momba ny rano izy ireo, ary tamin'ny teny anankiray ity dia ny fanojo mihitsy aza loza izay niatreny ady. Zao no voalaza amin'ny Exodosy 7:10 ka ny andininy fahavalo. Voalaza fa tonga ny Amalekita ka hiady tamin'ny zanak'Israely tao Refidim. Indro ny Amalekita, izay foko matanjaka sy mahay miady. Fantatry ny Amalekita mantsy ny toetra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary eto Amalekita reto dia tsy nanome voninahitra azy, fa ataony nomezan'izy ireo aza ny fahagagana atao Mosesy tamin'ny Egyptianina. Nesony reto Amalekita reto aza ny firenena manodidina izay nororon'ny tahotra an'izy ireo. Ka dia nieritreritra ny Amalekita fa andeha hiady, hiaika sy hanohitra ny Andriamanitry ny Israely. Indro fa niady. Andininy fahasivy, dia hoy Mosesy tamin'i Josoa: mifidiana lehilahy ho antsika, dia mandehana ka miady amin'ny Amalekita. Raha mpitso dia hijoro tapon'ny avoanao ka hitana ny tehin'Andriamanitra ety amiko. Ary Josoa dia nanao araka izay nilazain'i Mosesy taminy, ka niady tamin'ny Amalekita izy, ary Mosesy sy Arona kosa, ary ora dia niakatra eto tapon'ny avoana. Hiatrika hiady indray izany zao reto vahoakan'Andriamanitra. Dia hoy Mosesy hoe: manja Josoa, mifidiana lehilahy, ndana miady. Fa izay kosa hiakatra eto tapo-tendrombohitra, hitana ny tehin'i Jehovah, dia indro fa niaraka tamin'ny Arona sy Hora. Dia zao ny zavatra nitranga amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny kosa dia nahery ny Amalekita. Fa
fa efa vizana ny tana Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka dia natao tao ambanin'ny Mosesy hipetrahany ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ny iray kosa tamin'ny anila dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatiny ny masoandro ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny lela-tsabatra. Ry mpiara-midinika namana, miara-miasa mitondra fahombiazana, ny firaisan-kina mitondra fandresena. Miara-miasa Mosesy, i Arona, i Ora, Josoa sy reto mpiady nentin'i Josoa. Ny vokany nandresy reto vahoakan'Andriamanitra. Iriko mba hitondra fandresena ho anao ny fiarahanao amin'ny Jehova. Iriko mba hitondra fandresena ho antsika ny firaisan-kina, ny firaisam-pony vahoakan'Andriamanitra. Ka ny inona na inona mety ho ady izay verina fa mahiry indrindra tahaka ny Amalekita ho resy izany. Dia hoy ny tenin'i Jehova amin'ny 9:20. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, soraty amin'ny boky izany ho fahatserovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatserovana ny Amalekita tsy hoe ny ambanin'ny lanitra. Nandresy ny Andriamanitra ivavahantsika ary mbola andresy izy. Ny avonavona, ny fireharehan'ny Amalekita tsisy intsony manoloana ny fahalebiazan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity tiako ny ampahery anao, tiako ny ampahery antsika tsirairay avy fa mahery vonany ampandresy antsika ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Andeha hifikitra aminy isika, andeha hiantoraka amindray amin'izao anio izao. Manana ady ve ianao? Manana olana atrehana ve ianao? Andeha hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha apetraka antsika ampetratan'Andriamanitra ny adintsika tsirairay avy. Andeha hariva avaka isika. Raha io misaotra anao izahay noho ny toko menao fa ianao dia vonona ny hampandresy anay satria ianao efa nandresy. Ampio ary izahay mba hatoky anao hifikitra aminao. Manoloana ny adin'ny fiainanay dia indraindray izahay to tadokivy kanefa misaotra anao izahay fa nomenao toky androany fa raha miaraka aminao izahay afaka mandresy. Mitahiry reto mpiaino marobe reto na iza misy an'izy ireo avy Andriamanitra na inona ady atrehiny eo amin'ny fiainana dia aoka ianao hiara-dalana, aoka ianao no hiady ho an'izy ireo fa izy ireo kosa dia angina ka andresy ho resena androany ny Amalekita izay mbola manodidina ny fiainana tsirairay avy. Dia momba anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.